ao anatin'izay ara no resotsika ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana no tanterahana androany tamin'ny fomba ofisialy ny lanonana izay anamariana ny fisokafan'ny sekoly etsy Mahamasina Atsimo Maison Jean 23 sekoly tsy miankina natao ho an'ny fampianarana ambony. Manodidina ny 700 ireo tanora mandrato fianarana ao amin'ny ESMI na ny École supérieure de management de l'informatique appliquée. Sekoly iray izay anisan'ny vao nisokatra ho an'ny fampianarana ambony eny Mahamasina Atsimo Maison Jean 23. Ka hanamariana izany fisokafana izany dia anisan'ny lanonana izay notanterahan'izy ireo androany izay natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana. Mahakasika ny sapam-piofanana ao amin'ny sekoly dia misa enina izy ireo amin'izao fotoana izao. Nahazo ny arrêté d'habilitation au ministère saya tamin'ny fahateloambinifolo ny volana Desambra, fahatelopolo ny volana Desambra, teloambinifolo sy roa arivo. Ny filière misy ato amin'ny SMIA dia misy karazany enina. Filière iray voalohany zany ny banque et assurance izay miavaka amin'ny parcours professionnel anazy. Filière faharoa atolotry ny SMIA dia ny management des risques et de décision, ary ny filière fahatelo dia management de l'environnement et gestion de projet. Amin'ny ambaratonga master indray dia misy ny filière ingénierie et management de projet, ny filière qualité, agronomie et développement durable, ary fahaenina farany dia ny filière informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Araka ny ndraiky natao tamin'ny tompon'andraikitra anivon'ny sekoly dia mahazaka mpianatra any amin'ny 700 ny sekoly, 570 kosa ireo mpanabe amin'izao fotoana izao. Efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana fandraisan'ireo mpianatra ho amin'ny fidirana fa 17 volana febroary izao. Ny sekoly dia anisany indray anjara amin'ny salon de l'emploi izay ho tanterahany amin'ny palais de sport ny 7 sy ny 4 ny volana izao.